Androany kosa no nanatanterahana ilay hetsika festi sova isan'ny nampiavaka ity andiany faefatra ity ny fahamaroany ireo mpandray anjara. 12 no tarika mpandray anjara tamin'ny hetsika festi sova andiany faefatra izay karakarainy ny fikambanana Tambohobe miaraka amin'ny OFNAC, ny commune Antananarivo Renivohitra ary ny office régional ny fizahantany eto Analamanga. Kanto mampiavaka ny malagasy ny vaksova, fikalonan-kira ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina ary entina anetanana ny olom-pirenena. Manana ny plasiny izany amin'izao fotoana izao satria ny mpanday anjara aloha dia 12. Mbola misy ary nangataka hoe hiditra ao anatin'le fandraisana anjara fa le fotoana zany dia fetra le isan'le parka zany ary hita fa tena hoe vonona le tanora, hita fa tena hoe misy mpandimby le mpanao vaksova le relève zany. Efa tanora daholo miran'le izy fa tsy le olona le tanora eny zany dia tafiditra ao zany ny office koa zany amin'ny resaka fanatsarana l'organisation dia tafiditra ao ny office régional ny tourisme ny Ortana, eo any koa ny OFNAC office national ny agriculture, commune urbaine Antananarivo Renivohitra, ny fahatseranana malagasy nandray anjara tamin'ity hetsika ty satria miresaka herisetra, raha ny herisetra ny tena hoe midomine amin'ny firenena na ny investisseur ary mety tsy misy fiantraikany amin'ny resaka tena hoe any amin'ny hetra zany zavatra zany dia mahafinaritra ny resaka vaksova ny rina zany dia toizan'le hetsika iarahana amin'ny tompon'andraikitra ministera na fikambanana samihafa. Naharitra adiny 8 ny vaksova an-tsehatra ny tontosaina tetsy amin'ny théâtre municipal Isotry, seho an-tsehatra nahasarika mpijery maro ary nahafapo ny mpikarakara.